aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana fa amin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havana zay akatsika hafatra amin'ity an'ity indray dia araka ny Jaona toko 220 filazantsara araka ny Jaona toko 220 ny andininy 520 ka hatramin'ny 720 izay novakina tamintsika teo zany ry havana. Rehefa nitsangana tamato ny Tompo dia niseho tampianatra izy ary fisehoana fanontely izao nisehoana tamin'ny mpianatra zay avy nanarato izao. Rehefa nitsangana tamato ny Tompo dia somary nisy akivina ihany teo amin'ireo mpianatra raha mbola tsy niseho taminy Jesoa fa ry Petera zay efa nilazana ny hoe ataoko mpanarato ianareo iry amin'ny andininy 7 dia hoy izy ny hoe andeha anarato lasa niverina indray izy any amin'ny asa fivelomany andavanandro. Dia hoy ny mpianatra namany manao hoe hiaraka aminao koa zahay andeha anarato aho izy to tenin'ny olona kivy lasa niverina indray any amin'ny fiainany teo aloha. Hitantsika tsara fa ry Petera dia nafo ny zavatra rehetra nanaraka ny Jesoa fa lasa niverina nanarato izy. Hitantsika tsara fa tsy nahazo na inona izy tamin'io alina io fa Jesoa kosa niseho taminy rehefa mazava ratsy ny andro ka nampahazo azy azandrano be dia be. Tena ty azy Jesoa ka namerina azy indray ho amin'izay asa nandrana azy. Petera moa ry havana no tena voaresaka eto fanarenana ny Petera zay no nataony Jesoa eto rehefa avy nisakafo izy ozy ndiny 20 rehefa nisakafo izy na hoe rehefa avy nisakafo izy dia nanome mofo sy nanome trondro moa zany mikarakara any mpianatra Jesoa, mpianatra tsy nahazo na inona nefa dia nameny azandrano be dia be. Mpianatra zay nokarakarainy na dia nafoy azy na dia nandao azy teo amin'ny azo fijaliana. Ny fitiavan'i Jesoa dia tsy niova mikarakara azy na nome sakafo azy. Fantatra Andriamanitra tsara ry havana, fantatra Jesoa tsara ny fahalementsika. Rehefa vitan'i Jesoa ny fampisakafoanana dia niroso izy nanarina na nampiorina any Petera. Petera zay fantatsika tsara fa nanda intelo ho tsy nahalala an Jesoa izy tamin'ny alina zay nisamborana an Jesoa. Petera zay tena ny teny mafy ny lokaloka mafy mihitsy hoe na dia hiara-maty aminao aza tsy mba andao anao tokoa. Zany ny tenin'ny Petera neny ao amin'ny soratra masina. Fa zao voalazany hoe mbola tsy nisy akoho maneno fanondrony dia andahy intelo ianao hoy Jesoa taminy. Tsy nisy akoho maneno indroa akory nandahy intelo Petera rehefa nadinin'ireo olo izy hoe ianao dia namany Jesoa dia tsy namany tena fahavoazana goavana ry havana ho an'ny Petera fahatsiarovany zany. Mbola ao anatin'ny ratra navelany zany fandavana ankitsy rano an Jesoa zany. Jesoa eto tonga amerina azy. Inona ry havana? Inona no takiany Jesoa amin'ny Petera eto? Fitiavana manahoana no takiany Jesoa amin'ny Petera eto? Ary takina amintsika ihany koa zany. Isika zay zanak'Andriamanitra, isika zay mpanompon'Andriamanitra, isika zay rahan'Andriamanitra hitoro ny filazantsarany. Voalohany ry havana dia fitiavana mihoatra noho ny hafa na fitiavana tsy miova mihoatra noho ny hafa. Hoy ny andininy 520 tapany faharoa. Moa ny fitiavanao
mihoatra noho fitiavan'ireto. Fanontaniana napetraky Jesoa tamin'i Petera zany. Raha atao amin'ny fomba hafa amin'ny filaza azy izao, tena tia mihoatra noho mpianatra hafa marina ve ianao? Fa tsy hitako amin'ny fihetsitrao zany. Petera dia nilokaloka ho isikavanao tafitoana aza ny hafa, tsy mba ho tafitoana aminao aho. Teto milaza Jesoa hoe mbola tazominao ve zany teninao zany? Mbola tazominao ve zany fanekenao zany? Tia mihoatra noho ny hafa tokoa ve ianao? Fitiavanao ve mihoatra noho ny fitiavan'ny hafa? Le mpianatra hafa nyresahana eto. Mbola mitazona ny fanekenao ve ianao? Fa na dia handositra aza ny hafa, ho tafitoana ny hafa, ianao dia mbola hitoetra amin'ny fitiavana. Ka tsy tsokady. No takin' Jesoa ry havana tamin'i Petera ato, ny tena fitiavana azy. Zany fitiavana zany dia tokony ho be lavitra no ny fitiavan'ireo apôstôly hafa. Nandainy telo Petera dia takina fitiavana be lavitra izy noho ireo namany izay tsy nandà mivantana fa nitsoka nandositra noho ny fisamborana an' Jesoa. Satria Petera ilay nilokaloka hoe tena tia mihoatra noho ny hafa izy. Izay mahita marina ry havana fa nitsangana tamin'ny maty Jesoa, voakarakarany na dia nandà azy dia ampianariny zao neto ho tia mihoatra noho ny sasany. Maro sika no nanao fanekena, azoko ny famonjena, ekeko ny tia sanompo azy amin'ny foko rehetra, nanao fanekena tamin'ny Tompo, nilokaloka, vonokan-deha na aiza na aiza. Hatraiza ry havana ny fitiavantsika an'i Jesoa. Mbola mitoetra ve zany? Raha mitaha amin'ny fitiavan'ny hafa, manahoana amin'ny fitiavantsika azy? Raha ny marina ry havana dia misy teny malagasy zay manao hoe fitimy famaly mahatsara fihavanana. Tokony hifanaraka amin'izay nitiavan'i Jesoa atsika, ny fitiavantsika azy. Raha mahatsapa ianao fa tiany Jesoa, maty ho anao izy, ho be lavitra ny fitiavanao azy. Ianao zay fanao fanekena taminy, ho tia azy, hanaraka azy, tazominy zany fanekena zany, miorena tsara, aza miova, ataovy mihoatra noho ny hafa ny fitiavana ho an'i Jesoa Kristy. Io le fitiavana agape, fitiavana tsy mila takalony, fitiavana tsy mila tambiny. Fa ny faharoa ry havana, ny fitiavana zay tiany Jesoa iaina amin'ny Petera eto, ary tiany iainantsika ihany koa, dia fitiavana miseho amin'ny fandraisana andraikitra. Zany hoe fitiavana iainana, tsy fitiavana ambava fotsiny. Fa isaky ny mamaly Petera hoe tianao aho, dinona ny valina, Fahano ary ny ondrikeliko, andraso ary ny ondrikeliko, Fahano ary ny ondrikeliko. Isaky ny mamaly Jesoa hoe Petera ny hoe tianao aho, fantatra fa tianao. Zany fitiavana zany mitaky andraikitra zany, mitaky fandraisana andraikitra zany, iainana amin'ny fitiavana fa tsy tenenina fotsiny ihany. Midika zany ry havana fa ny tena fitiavana an' Jesoa dia tsy fitiavana amin'ny teny, tsy fitiavana amin'ny kabary, fa fitiavana miseho amin'ny alalan'ny asa. Ny fijerena ireo ondry kely, ireo zanak'ondry, ireo malemy, mamana, ho mpiandry ny ondry. Asa atao an' Jesoa zany. Raha miandry ny ondr'Andriamanitsika, marina fa tahaka ny teny zay omena ny mpitondra fiangonana zany teny zany, fa isika rehetra mety mpitondra ankonany tsika, mety mpitarika antoko tsika sy ny sisa, mety mpitondra amin'ny fiarahamonina tsika. Isika ny irahan'Andriamanitra, irahan'i Jesoa Kristy, manana andraikitra tsika, tsy ondry andrasana ihany,
fa ho mpiandry ihany koa handray andraikitra amin'ny manodidina antsika. Raha milaza fa tena tian'i Jesosy sika ravana malala dia ny asa atao ho an'ny fiangonan'Andriamanitra, ho an'ny manodidina ny fanaova-tsoa no porofita maso zany fitiavana zany, porofita maso ny fitiavana tsy hita maso. Raha milaza sika fa tian'i Jesosy Kristy dia tokony hisy andraikitra mifanandrify amin'izany fitiavana izany. Tsy fitiavana tenenina ho sika fa na dia ny devoly aza dia mahay miteny hoe tiako ianao, fa fitiavana aseho amin'ny asa. Zay ny tiany Jesosy iaina ny fiangonan'Andriamanitra, asa fampandrosoana ny fiangonan'Andriamanitra, asa fampandrosoana ireo madinika zay mino azy, izay be fitiavana ry havana. Tsarovy, izay be fitiavana dia be andraikitra, ary manao zany andraikitra zany amin'ny fo tena tian'i Jesosy Kristy, fa tsy amin'ny fisehosehoana. Zao ry havana ny tsarovy, tsy ny opana raty olona ihany no ilana ny Petera, fa hikarakara reo olona reo ondry zay men'Andriamanitra azy ihany koa, hamany hikarakara iandry. Raha tena kristianina marina sika ry havana, raha tena mpanaradian'ny Tompo marina sika, dia ataovy ny asany, ataovy ampitiavany zany, azavarina mijery ny hafa fa ny tenanao jerena. Iainanao tokoa ve ny maha-kristianina anao, ianao zay milaza, isika zay milaza fa tian'Andriamanitra ampiaro eo amin'ny fiarahamonina misy anao zany. Fa ny fahatelo farany ry havana, inona amin'ny fitiavana zay tiany Jesosy iainan'ny Petera ary tiany iainantsika ihany koa, dia ny fahatelo farany dia zao ny hoe fitiavana mahafoy. Fitiavana mahafoy dia hoy ny andinin'ny farany hoe, vakitsika ny avy ny andinin'ny fahasiambin'ny farany, ary izany lazainy anambarany fomba amin'ny fahafatesana zay ankalazany an'Andriamanitra. Ary rehefa voalaza an'izany dia hoy izy taminy, ahoana tsara hoy izy, manaraha ahy. Za mandeha aloha, ianao manaraka na hoe avy hiaraka amiko. Fitiavana matotra rehefa avy ny karakaraina, rehefa avy narenina, dia hoy amin'izay izy ny hoe manaraha, mandray andraikitra zany manaraka ny Tompo, na dia fara mifamoizana ny aina azy noho ny amin'ilay tiana mba atotosa ny iraka ampanaoviny. Zany ny takiany Jesosy eto, hanaraka an' Jesosy, afoy ny zavatra rehetra eny fa na dia ny aina azy. Mampiomana ry havana Jesosy eto fa tsy moramora akory, tsy moramora akory, fa andalo fotoana sarotra ny fiainam-panimpony Petera eto. Tahaka nampiomanan'i Jesosy hoe tsy moramora akory aty amin'izao tontolo zao no ahitana reo fahoriana. Hoy ny andinin'ny fahavalo-ambin'ny folo, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikana ka andeha amin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia ninjitra ny tananao, ary olon-kafa no anikana anao ka hitondra anao ho any amin'izay tsy tianao. Zany ny lazainy anambarany fomba ny fahafatesana. Mampiomana Jesosy eto ry havana, fampiomana zany fa rehefa manaraka ny Tompo dia andalo fotoan-tsarotra, kanefa ampiomanina izy tsy ho kivy amin'izany. Petera eto dia raha ny mpandinika dia nilazany hoe maty teo ampanarahana ny Tompo izy. Maty ny vonon'ny Néron tamin'ny taona 720 dia 12 tany ho any ity Petera ity. Rehefa antitra ianao ozy izy dia aninjitra ny tananao. Raha mbola tanora anao dia misikina anao dia lasa apetraka ao ny sikina, lasa anao mandeha miasa. Rehefa antitra ianao dia olon-kafa ozy izy, aninjitra ny tananao eo rehefa antitra. Io le lazanany hoe ny olona meloka dia afatotra ary mihintsitra manaraka ny azy fijaliana ny tanany,
dia ampitondrainy zany aly fijaliany zany izy a mandrapatonga any amin'ny toerana zay any amilohana azy ho faty zay le sary aseho sary ny fahafatesany io afatitra eo ambony aly fijaliana izy a dia hoentina any amin'ny toerana zay le malohana azy ho faty zay le toerana tsy tianao ozy izy any amin'izay tsy tianao lazay ny jana ozy izy hanambarany fahafatesana ny mpandika dia milazany hoe i Petera dia rehefa ny fahatsila tamin'ny aly fijaliana dia ny azy mitsongoloka ny azy fijaliana to milaza izy hoe tsy mendrika hitovy amin'ny Jesoa fa ny atovy mitsongoloka zay ndika ny fiangonana katolika misy azy fijaliana mitsongoloka azy fijaliana Petera iny zany ny fiafarany Petera ampiomanina izy hoe zay ary ny fiainanao Petera manaraha rehefa voalazany zany fampiomanany zany tsy moramora ry havany tsy mibika akory zany hoe hitondra hazo vilana toy zany avokoa ny olona manara-diny Tompo fa Petera ny resahany eto mety miatra amin'ny olona rehetra ny fanenjeny mety miatra amin'ny rehetra ny fahakalana fa nefa zany akory tsy natao ampiemotra baiko eto fa tsy mba safidiny hoe manaraha manaraka ny Jesoa ry havana ilaina fandavateny zany tsy vitany fihetsem-po vetivetsy zany misy olona zay sasany zay te anaraka ny Tompo tahaka n'ilay mpanoradalana anankiray anaraka anao ao izy fa zao ny tenin'ny Jesoa taminy hoe ny amboa olo manandavaka ny voromanidina manana fialofany fa ny zanak'olona tsy manana na izay hipetrahany lohany azy nampitandremin'ny Jesoa io mpanoradalana io fa tandremo tsisy tombontsoa materialy azonao raisiny so dia zany ny tetitetika anao hoe ny amboa aza manandavaka misy sitriany ny voromanidina manana akany fa za tsy manana na dia metrahako ny lohako azy tsy moramora ry havana nieraka ny raha ny Tompo atsika manaraha hoy ny Tompo mila mahafoy fiainana mahazatra teo aloha mahafoy fianakaviana mahafoy fivelomana ny sasany tahaka ny Petera mahafoy fotoana mahafoy vola sy arena manana fandavateny zany ny manaraka ny Tompo fa tsy entinao manaraka anao avokoa zangy Abraham mandehana sady te anaraka ny Jesoa ny sasany ny tsy mahafoy fiainan'izao tontolo zao tsy andeny amin'izay mahafinaritra ny tena intsony fanaraka ny sitrapon'ilay iraikina ravina etra amin'ny Tompo zany ny fitiavana takina amintsika fitiavana mahafoy ny zavatra rehetra faresendahatra goavana no angatahany Jesoa amintsika fa tsy mety ny manao no toy ny bolokolahy omamboatseva ho ny fiteny maminy atsy fa finy aloha tsy mahazo mierikeritra rehefa manaraka ny Tompo ny fiainana feny fahotana ry havana tsy maintsy ilaozana raha te anaraka ny Tompoko isika dia ny mbola tanora ry havana dia mbola misy fotoana dia aza mandiny andro lava andeha anaraka ny Tompo mandehana dia ny malaina rehefa mazoto tsy afaka intsony rehefa tena tapa-kevitra ianao hanaraka ny Jesoa dia topoy ampitiavana izy aza miemotra na morana amin'zatra fa ny fandreseny Kristy ny fahafatesana dia ampandresy atsika ihany koa manome antoka ho atsika fa misy fiainana mandrakizay fa ity nofotsika ity ihany mety ho tratran'izany fanenjena sy fankalazany fa misy fiainana tsara lavitra zay le fitsanganan'ny tena maty fiainana mandrakizay mampiorona ny finoantsika n'Andriamanitra ny voninahitra ho aminao ny fiadanany amen.